fiainam-pirenena tandrindondozany firenena raha entin'olona tsy vaniny hoy monseigneur Mamiarso Modeste. Ny indrandrajako na ny impox eto Madagasikara misy tranga vaovavalo tafakatra 230 ireo voamarina vavoany. Fitantanana ny firenena teteza mita no misy amin'izao fotoana. Manaritra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasoanam-panajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fikonan-doam-pirenena avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy mazava ary tsy misy firindrany asa ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fikonan-doam-pirenena izay ho atao eto Madagasikara. Hoy ny filohan'ny antoko ny safidiny Madagasikara tamin'ity androany ity. Mila mazava amin'ny rehetra ihany koa fa samihafa ny fampihavanam-pirenena sy ny fikonan-doam-pirenena hoy hatrany ny fanamafisana. Tsy tondra vokatra tsara velively ireo tranga ireo raha tsy mipetraka sy mitombona tsara ny zavatra rehetra mialoha ny tena irosona amin'ny fikonan-doha. Ankoatra io dia nambarany ity mpanao politika ity efa hitarafana ny tsy fanavozana sy ny fanovana notakinina tamin'ny tolona ny tsy firosona na ny tsy fanaovana ny fifidianana sefo fokotany. Ando miaratina sy tahirinaina no mitatsa ny antsipriany izay vaovao izay. Hatrany ambolohany tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikonan-doham-pirenena teny Ivato ny 10 Desambra lasa teo no efa tsikaritra efa misy tsy milamy eo amin'ny fikarakarana sy fanomanana ny dinika eo fanavozana ny firenena hoy ny mpanao politika. Tsy mazava ny tena fitsinjarana andraikitra ao anatiny. Tsy tondra vokatsoa ho amin'ny fikonan-doham-pirenena atao eto anefa itranga io raha tsy mivamy aloha. Raha ny zavatra hita teny dia misy zavatra mifandrivotra kely eo amin'ny fahenona ny kabarin'ny minisy-mpanjakana ny milaza hoe raharaham-panjakana ity fa tsy raharaham-piangonana. Izany zany dia manahitra anay ao amin'ny safidy Madagasikara hoe saola misy zavatra tokony ho alamina kely ao, misy zavatra tokony ho arindra alohan'ny irosona amin'ny zavatra rehetra satria raha ao anatina zavatra misafotofoto ao anatina savoritaka tahaka izany dia everinay fa tsy hitondra soa ary tsy ho tonga any amin'ny tanjona izay ireny. Le fandrindrana ny asa moa efa voalaza teo hoe eo amin'le resaka fifampizarana ny andraikitra ny olana ao anatin'izy io ka mila atao mazava tsara aloha zay aloha zay vao afaka mandroso io resaka concertation nationale io. Tsy azo ivalam-parana be anefa ny fandrindrana ny asa noho ny fahaterian'ny fotoana ho ny fanamafisana. Na izany na tsy izany, manaitra ny rehetra ny tenany fa samihafa natao hoe fiampihavanam-pirenena sy ny fikonan-doham-pirenena. Etsy andaniny, hatramin'izao mbola tsy mikatona ny feriny ireo mpitolona ka mitan-kiasa mivaingana amin'ny fahaizana maka lesona sy makatahaka ny tsara amin'ny fireneko-kafa. Samihafa mihitsy izany fampihavanam-pirenena sy fikonan-doham-pirenena. Satria raha ho anay izay tao anatin'ny tolona zany dia tsapanay fa somary mbola tsy mikatona amin'ny fery amin'ireny tolona izay natao. Misy namana namoiny aina, misy ny naratra, misy ny vitantsika voafonja etc. Ka eo zany dia misy zavatra tokony dinihana akaiky ihany koa izay hita nataony zareo tany Afrika. Marina fa manaiky ny elony zareo izay nanao tsy fanao teo amin'ny fitondrana fa misy geste zay tokony atao ihany koa tahaka hoe ohatra fotsiny nomeko hoe tany Afrika dia nisy ny flo izay nanao an'izany mamerina amin'ny apahany vola izay nalainy tao amin'ny firenena. Izany hoe tsy manaiky fotsiny an'le heloka izay natao zany amin'le hoe 4F fa misy ihany koa akta izay atao ohatra ny famerenam-bolam-panjakana ao amin'ny kitapam-bolam-panjakana. Mandeha ny resaka amin'izao fotoana fa ho tendreny ireo sefo fokotany. Tranga tsy azo ekena hoy ny mpanao politika fa ny vanana ho takiana teny an-kianja ka tokony hifanaraka amin'izany ny zava-misy. Ny tsy firosoana amin'ny fifidianana dia fizorana makany amin'ny fiemorana sy tsy fanavaozana. Ankehitriny zany ohatra maheno hoe tendrena indray ny sefo fokotany. Zany dia efa hita hoe fanavaozana marina ve ny tedavina eto amin'ity firenena ity satria tsy nitsahatra ny nanakina ny fitondrana teo aloha raha ny safidy Madagasikara sy ny fianakaviam-ben'ny mpanohitra teo amin'ny fitondrana teo aloha. Ka amin'izao fotoana izao zany raha tsy roso amin'ilay fifidianana isika aty am-pendohana dia efa namany
hitako hoe tsy tena mizotra makany amin'ilay fanavoazana izay nitakina tena kianja zany ny tany sy ny firenena. Hatramin'izao mbola tsy nivoaka ny tetiandro mazava momba ny fokanandoha am-pirenena. Misy kosa nefa ny fanazavana nentiny minisy-mpanjakana misana ny fanavaozana milaza fa izara roa mazava ny fanatanterana ny fikonan-doha. Ny bolana voalohany fantoka amin'ny fametrahana ny rafitra rehetra ilaina amin'ny fikonan-doha, mandritra ny bolana faharoa kosa no anaovana fakakevitra miainga ny fotony eny anivon'ny fokotany sy ny komina hipakany amin'ny faritra ary farany eo amin'ny sehatra nasionaly. Ny FFKM no hitarika ny dinika raha miantoka ny fandraisan'ny rehetra anjara sy ny fitadiavana ny vola enti manatanteraka izany kosa ny ministera. Fa modely ary fitaratra ho an'ny antoko politika ny antoko tiako Madagasikara hoy ny avy amin'ny antoko safidin'i Madagasikara androany indrindra ny amin'ny fananany mpitarika mahay sy mahomby. Porofon-toka amin'ny tendany ny sary sy ny fahatongavan'ny olona marobe teny Tanjombato ny sabotsy teo nandritra ny fampiarabana tratra ny taona vaovao teo anivo ny antoko tim. Nanamafy ary samy nampiakapeo ny antso amin'ny famoahana ny didi-pitsarana momba ny raharaham-pifidianana be ny tanàna ho an'ny teto Antananarivo renivohitra ny sy ny fisokafan'ny orinasa Tiko ny filohan'ny antoko safidin'ny Madagasikara Rakotoarjona Nirina sy ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena tao avy ao Tomasina Fidèle Razarapiera. Tato baovao makasika izay tateriny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndatsariny tahiriny aina. Efa ela no nisina fiara-miasa teo amin'ny antoko-tsiky Madagasikara sy ny antoko ny safidin'i Madagasikara makasika indrindra ny raharam-pirenena sy ny politika ka antony malina ny fanasany antoko-tima teny Tanjombato ny sabotsy teo. Mazava ny sary tamin'ny fotoana io fa manana mpitarika mahomby sy mahay ny antoko-tima izay fitaratra sy modely ho an'ny antoko politika eto Madagasikara. Nanohana ny kandidara Valomanana Tojo tamin'ny fifidianana be ny tanàna teto Antananarivo ny safidin'i Madagasikara ary manamafy ny antso ny ametrahana be ny tanàna tena voafidim-bahoaka marina sy ny anokafana ny orinasa Tiko afaka nampy sy analefaka ny fahoriana iainan'ny malagasy ankehitriny. Antoko modely no azo lazaina ny antoko tima marany zavatra hitan'ny tena zany teny amin'ny Magro Tanjombato ary tena mampitsiriritra mihitsy ary voalohany indrindra dia miaraba ny filoha Marc Ravalomanana satria matoa tonga amin'ireny tanjona ireny ny atoko anankiray dia ao ny mpitarika azy dia tsy izy zany fa ny filoha mpanorona dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zavatra tiako anohy mikasika an'iny fampiarabana teny Magro Tanjombato iny dia te anampy kely ny amin'ilay hoe vahoaka efa tena nijaly ny vahoaka n'Antananarivo ary mendrika tena mendrika mihitsy ny anana mera zay tena voafidy tamin'ny fifidianana zay notanterahana teto Antananarivo zany teto Antananarivo iny. Noho izany dia mangataka izahay ao amin'ny safidy Madagasikara ny amoahana ny valim-pitsarana izay mametraka ny mera tena lany tamin'iny fifidianana teto Antananarivo iny. Manaraka an'izany indray kosa fantatsika loatra ny aretina mahazo amin'ny firenentsika Madagasikara zany fa nandritry ny 19 taona dia tsy nisy mihitsy eny ny famorona kasy teto amin'ny firenena. Eto zany zay dia mangataka ihany koa ny fitondrana amin'izao fotoana izao mba hanokatra farak'izay aingana ny orinasa Tiko mba ahafahan'ny tanora malagasy misitraka ny asa ao amin'izany orinasa tena malagasy. Ankoatra ny mpisolo vava ny mandatera ny kandidara Valomanana Tojo nampiakapeo momba ny fifanolana ara-pifidianana teto Antananarivo ihany koa ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena no sady solombavam-boaka Tima Fidèle Razarapiera manoloana ny mbola tsy namoahany fitsarana ny didy makasika ity raharaha ity. Sady tsy nangatahana fa nampindramin'ny vahoaka ho an'ny raha Valomanana Tojo ny fahefana ho ity solombavam-bahoaka miantso ireo mpitsara araka izany tenany mba moka ny didy. Mba tsy ilazanareo ny mila valiny dia tsotra avoay le didy zay zany tsy teny aminareo hoe didy ohatran'izao avoaka na zay ataonareo resy na zay ataonareo mpandresy nitadiavina aminareo dia didy voaka fotsiny avoay le didy dia ho hitatsika eo faraka ny teneniko teo bazafy ndraketaka natao batisa bazafy nasoa lasa ny an-danitra tsy ekenay zany araka ny teny dia hoe avo mazavako ny sasany tady analokaloka atsika aza takonana ny anjara maso aminay fa rehefa mazava no miposaka dia anoanana iposaka ty aminay ty mba tsy nangalary zany sady tsy nangatany fa nampiriamy vahoaka fahefana ho ana Valomanana Tojo meo ny azy amena
zengay sara fa menana valomana toto zay sahazo anazy andrasana ny toy ny rara mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany naneho ny etsika nataon'ny antoko tamin'ny sabotsy lasa teo fa mbola matanjaka sy mafiorina ny antoko atiky i Madagasikara. Antoko isan'ny sedrany mafy nandritra ny taona maro fa mbola mijoro hatramin'izao ary mbola mafiorina hoy ny olona teo aloha ny Patraiky André. Tsy tonga ho azy izany fa noho ny fahaizana mitarika ataon'ny antoko hoy ny fanazavana. Tato vaovao makasika izay eo amin'ny saritry ndratsariny Niaro Tanjona. Raha misy antoko politika fakantahaka eto amin'ny firenena dia nytiako i Madagasikara na ny TIM. Tsy antoko mijoro any valifaty politika na fitiavan-tena fa tena ho an'tandrazana marina no ijoroana. Hoy ny fanehoan-kevitry ny olona teo aloha Rakoto Mamonjy ny Patraiky André. Tsy mahagaga raha mbola tena mijoro sy manana rafitra matanjaka ny antoko 20 taona mahery aty aoriana na dia tsy eo amin'ny fitondrana intsony aza hoy ihany ny fanazavana. Walay tahaka ny mpanao politika rehetra satria zany fahalalan-tsaina zany zay ngamba ny tena napetraka ny leadershipnao andriamatofolo. Tsy ny salasala namaly ny antso ary hoatsika zay aton'ny TIM dia miem-piderana nareo satria raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Ataoko angamba fa nisy nandalo sedra raha mamaky ny baibolitsika dia hitatsika ny fiainan'ny Joba. Fa zay sedra rehetra nandalovantsika angamba dia bitika teo anoloany zany lehilahy zany. Tena taona maro ny sedra nandalovanareo mpitolona TIM. Tena maro. Zaho tsy andaika raha zany tamin'ny toeranareo mety efa tsokandalana nefa eo nareo ary vory maro zao nametraka ny fitokisanareo tamin'ny filo Marc Ravalomanana. Mendrika diraina zany ary mendrika warahana. Zay tsy nampisalasalana maro ny fiantsona mba ho zaray amin'izay toerana rehetra andehanako makatahaka ohatra ny mpitolona TIM raha tiampandrosany ty Madagasikara ty. Tsy araky ny filazana ny zava-misy eo anivony antoko hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Misy ny fanomanana ny mpandimby ara-politika na relève politika eo anivony antoko. Ny fomba fitantanana ataon'ny antoko TIM izao no tena ilain'ny firenena indrindra fa ny fahaiza mitarika izay efa naseho sy anana ny filoha nasionaly Ravalomanana raha ny fanazavana atrandy. Androany any koa vao mielo sy nanaraka ny reny lahateny nataony monsieur le maire zany tanora dia tanora mianatra lavitra ny Tojo Ravalomanana teo ihany koa ny coordonnateur zay tanora hita fa misy relève sahady ny ato amin'ny TIM taona honorable isa tanora nianatra avaram-pianarana sa mandray andraikitra sahady satria sarotra ihany ny mijoro teo aloloha teo satria lazaina ary be natsinjaina azo raha ohatra ka nijoro toy nataonareo fa dia makaheranareo mirary soa anareo rehetra mpitolona ataon'ny TIM ary mivavaka mitondra-bavaka anao Andriamatofolo mbola be ny adidy andrasan'ny firenenanao ary mitondra-bavaka anareo fianakaviany indrindra raha matovadinao mba hamoananao hatramin'ny farany ohatra ny nataony nandritran'izay taona maro zay. Isan'ireo olom-boafidy teo aloha niatrika ny lanonana fampiarabanana tratran'ny taona Tetsy Tanjombato i Rakoto Mamonjy ny Patraiky André. Ministry ny postra teo aloha nandritra ny fitondrana Rajaonary Mampianina ary loholona nandritra ny fitondrana teo aloha tamin'ny taona 2024. Natsitraterina atrandy fa mendrika alain'ireo mpanao politika sy antoko politika tahaka ny tolona nataon'ny TIM tolona ho an'ny firenena fa tsy ho an'ny fitiavan-tena. Miaiky ny tenany fa antoko mafiorina eto amin'ny firenena ny TIM.
mbola hijanona eo amin'izay vaovao izay hatrany isika ampiray mamafiorina sy mampaharitra ny antoko politika ny fananana bazy na ny fototra eny fotony iray amin'ireo antoko politika matanjaka eto Madagasikara ny antoko tika Madagasikara ary voaporofo izany tamin'ny etsika fifampiarabanana tratrany taona izay natao tamin'ny sabotsy lasa teo iny nandritra ny eritaona nandraisan'ny fanjararomanana ny fitantanana ny antoko tim matao andoharany fotsy dia niroborobo sy ny masona ny fanatanterana ny fameloma maso raha ny fanazavany izany natao dia tanjona ny ampiroborobo ny antoko sy ny fotokevitra ijoroan'ny antoko ho fantatry ny vahoaka eny antoerana Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny Antsipri ambavao mbola tsy feno eritaona manodidina ny 500 ireo mpikatroka mivondrona ao amin'ny rafitra komtim mandoharany fotsy manapirofo ny fahavitrehan'ny antoko sy ny fijoroan'ny ara-politika izany miaina sy mijoro ny antoko ary vonina drany amin'ny fanitarana ny sampikambana ireo mpikatroka eny fotony manohana ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana ny antoko tim saingina namafy ny komtim mandoharany fotsy fa tsy maintsy ampiarina trany ny rariny ny intsiny ary ny fahamarinana indrindra amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana andrasan'ny vahoaka nambaran'izy ireo fa ireo soatoavin'ireo ihany no azona mametraka fitoniana sy demokrasia maharitra eto amin'ny firenena fa mahita ny tenanay hoe miaina dia manomboka mijoro ny komtim andoharany fotsy lazaiko teo hoe tsy même-pas tsy nisy eritaona efa tafakatra manodidina ny amin'ny 500 ny inscrit ny membre inscrit ao anatin'ny mpikambana komtim andoharany fotsy manay manokana aloha dia izay manohana ny fitondram-panjakana izay mijoro eo fa ny mba angatanay kosa aloha dia ny ampanjakana ny rariny ny itsiny ny fahamarinana ny tenako izao dia kandidaty be ny tanàna nandoharany fotsy fa izay noresena tena tonga dia sako manitrikitrika noresena tamin'ny resaka alabato dia eto indrindra nanairana mitondra fanjakana ny fitondram-panjakana mahefa ny fitsarana mba hijery akaiky an'izay ka zay satria anananay porofo tanteraka izany tompo hatreto mbola tsy nisy fidinana ifotony sy fakakevitra nataon'ny ministera misahana izany vonina hitondra ny heviny ao anatin'ny fikoanandohan'ny pirenena ny komtim mila fantarina ny olana tena marary ny vahoaka ny fotony vao afaka hamany olana ny fitondrana ho hiatran'ny fanamafisana ka andrasana fatratra izay fakakevitra izay hoy ny fanamafisana ho anay manokana aloha na ho an'ny tenako manokana hatreto mbola tsy tena nisy le tsy nisy izay fidinany fotony izay raha anisany nanatrika ny fanokafana n'le concertation io tenanay teny amin'ny CCI vato dia nitratratratraina mihitsy hoe atao ny fakana hevitra eny fotony fa hatreto aloha mbola tsy nisy aloha za sura fa ny andoharany fotsy mbola tsy nisy zany izay fidinana teny izay fa vonona izahay ary io volavolakevitra ny oentin'ny fanavaozana eto io dia tena ilaina tokoa satria azadino fa fampandrosoana dia tsy maintsy miainga ny fotony mila fantatra ny maharary ny olona sy ny olan'ny olona raha tsy fantatra ao izay raha tsy manao terrain ianao tsy midina eny anao dia tsy ho fantatra ao mihitsy fa tsy vitan'ny resaka ambony latabatra dia izay ny rarina hoe tena ho tonga ny fotony mihitsiny dia consultena daholo ireo rehetrarehetra ireo ao anay eo ao anatin'ny antoko tim zao ny andoharany fotsy efa misy ny rafitra foko tim ihany koa dia ny komtim araka ny lazaiko teo amin'ny distim nampiatrano sady tonga maro ny komtim andoharany fotsy ny sabotsy 10 janoary 2024 teo nandritra ny fiarabana ny antoko tim manohana ary mbola hanohana ny finommpanorona ny antoko izy ireo raha ny fanamafisana trany isan'ireo mpikatroka tonga voalohany izy ireo ny sabotsy teo tetỳ amin'ny magro tanjombato ary ny tanjozotra nanao karnaval niditra tao antoerana Vovô makasika ny fitantanana rahampanjakana kosa indray taorian'ny fantosiran'ny filoham-pirenena Amperinasa ka nahitana ny fahabangan'ny toeran'ny filoham-pirenena dia ny kolonel Mikael Randrianirina no mitana vonjomaika ny toerana mahafiloham-panjakana ary ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no nanome anarana mahafanavaozana ny repoblika any Madagasikara ny fitondrana amin'izao araka ny fanapahan-kevitry ny HCC laharana fa 40 tamin'ny 14 ny volana oktobra taona 2020 sy 2020 manoloana izany ilaina ny fametrahana ny tondrozotra sy ny drafitra mazava hitondrana ny tetezamita amin'ny alalan'ny fikonan-doha-pirenena ho fanarenana ny firenena sy ny fisorohana ny fitaran'ny krizy hoy ny mpanao politika Ndremitsara Tarzan tanjona ho an'ireo mpanao politika ny firosona amin'ny repoblika fahadimy amin'ny alalan'ny fanovana lalam-pandrenana sy ny rafitra mba hisorohana ny krizy miverimberina sy ametrahana fitondrana mifanaraka amin'ny kolotsaina
sy ny zava-misy iainany malagasy natrisy karazafy sy Mathieu Princis no mitatitra ny Antsipri ambavao. Na inona lazaina anaty tetezamita ny firenena malagasy amin'izao fotoana satria nisy ny filoham-pirenena voafidy teo kanefa nitsoaka nandositra any ivelany rehefa raikitra ny etsbahoaka vokany tsy maintsy nasiana olona ny toeran'ny filoham-pirenena izay banga ka ny kolonel Mikael Randrenirina no mitana ny toerana vonjomaika na ny intérim mafiloam-panjakana hoy ny mpanao politika ilaina araka izany mametraka tondrozotra hitondrana ny tetezamita sy drafitra mazava nalana ny firenena anaty krizy amin'izao fotoana. Le anarana fotsiny fa tsika anatina tetezamita ninina zany zavatra tenena dia zao hoe nisy président voafidy teo tsy fantatra moa zany tsy hoe voafidy manahoana izy zany fa amin'ny lafindray hoe Lio zany ny olona tamin'ny fatapahan-jiro lava fiainana sy ny zava-nisy izay ny raha malala teto Madagasikara zany tsy nety tamin'ny vahoaka izy dia nesorina izy zany dia miditra ao anatina tetezamita zany tsika. Eo amin'izay amin'ny lafiny hoe resaka constitution zany dia ka izy moa niala dia de fait eny le izy rehefa misy ny asa-panjakana tsy maintsy mitohy zay foana le zavatra resahantsika zany tsy maintsy misy olona eo tsy afaka isy vide juridika zany mihitsy fa tsy maintsy misy olona mitondra dia zay le mampatonga le hoe intérimaire normal be zany hoe rehefa misy zany fampangatoerana tsy eo le olona mitondra ary izy moa mazava azy tsy afaka manatanteraka ilay asa satria na niodiny eto raha tsy possible mihitsy aloha tonga dia tsorina mazava na ny izy ody eto Madagasikara ary raha ny situation misy amin'izao fotoana zany tsy ahafahany manatanteraka an'izany dia normal hoe tsy maintsy misy intérim zany. Alohan'ny ametrahana stratégie vaovao hanarenana ny firenena dia tsy maintsy misy ny fandaharana asa vonjomaika hisorohana ny fihitaran'ny krizy ho hiatran'ny fanamafisana ilaina ny fivelaran'ny fokanandoha amin'ny sehatra maro samihafa toy ny syndika ny mpiasam-panjakana ireo fikambanana tsy miankina sy ireo vondron'olona ifotony sy ny maro hafa no mafisiny anefa fa tsy fotoana izao amerenany eto Madagasikara ny filoha teo aloha. Dia tsika zao zany raha ny zavatra azo lazaina dia hoe tena hoe ao anatina transition tetezamita tsika zao iformaliser an'izay fotsiny zay no ataontsika dia mazava hoazy zay nisiny ny concertation nationale tsy hoe akory hoe contre ny hoe hitondran'ny hoe tsika hoe contre ny FFKM akory raha fahitako azy za manokana ampijery zany le opinion fa le inclusivité zany ilaina zay moa zany efa amina fomba fiasa foana hoe mila consensuel et inclusif le izy dikazay zany mila comité de pilotage mivelatra kokoa zany fa ny tenenina fotsiny dia zao hoe ny situation ny contexte misy eto Madagasikara zay no mibaiko atsika ary le izy malgasy au malgasy tsika zay entre tsika samitsika zany tsika manapaka le izy ka raha ny situation androany aloha zany fahitako azy mbola tsy pré zany le olona hoe resaka an'izany hoe le hoe réconciliation entre les entités anankiroa tsy zay mihitsy mbola ola le olona zany amin'izao fotoana zao fa hoe hitondra le hoe inona le fanovana zay mila hoentina dia inona le refondation zany hoe any amin'ny base zany no tokony amboarina ao anatin'izay. Tanjona ao anatin'izao fitondrana mijoro izao ny Rosona amin'ny Repoblika Fahadimy ka na intérim na tetezamita dia mila fainganana ny fokanandoha amin'ny pirenena hanovana lalam-pandrenana hisorohana ny krizy miverimberina azahoana miopana bebe kokoa amin'ny fanovana rafitra mifanaraka amin'ny kolotsaina amin'ny maha-malagasy ny fahafahana misoroka ny krizy miverimberina. Dia tokony hafainganana ny fikanandoha-pirenena ahoana ny aboutissement an'izy io efa misy tety andro ve hoe tamin'ny fotoana ohatran'izao nanomboka le izy dia mandra-pahatonga ny zao janoary zao zany inona zavatra efa vita dia inona zavatra mbola tsy vita ary raha sanatsian'izay misy sakana zany dia iza daholo ny manaka anazy tokony hampahafantarana ofisialy amin'ny vahoaka malagasy mba hahafahany vahoaka malagasy mandray fanapahan-kevitra mahakasika ny olona zay manakana an'izany satria zay nge nidirany vahoaka malagasy eny an-dalambe dia ireo olona zay mitsivalaharana amin'ny fampandrosoana ty firenena ity ka tsy namaly ny hitahitam-bahoaka zany zay zany amin'ny akapobeny ny zavatra tiako lazaina mahakasika ny hoe transition ve sans intérim atreto aloha zany dia ny mpahalalana no afaka mamaritra an'izay bebe koa hoe transition ve tsika sans intérim fa raha ohatra transition tsika dia le transition mandrisy ny firy taona no ahafahantsika mampita makany amin'izay 5e république zay ary raha intérim izy dikan'izay intérim zay dia zany hoe hamita zay tsy vitany teo aloha zany le fitondrana misy amin'izao dia hanahoana nefa zany lay hiampitatsika makany amin'ny 5e république zay.
miandrandra ny tena fanovana sy fanavaozana amin'ny lafiny rehetra ireo ntolona ka izany zavatra tsy naomby rehetra dia mila harenina avokoa. Fotoana andiniana izany izao hoy ny mpitarika ny tima ho Fianaratsoa izay miantso ireo mpitondra fanjakana tsy handiso fanantenana ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena izao. Dia fotoana zany izao andiniana izay ary izay ny atsoko an'izay olona mitondra fanjakana amin'izao napetraka ny mpitolona ka napetraka ny mpitolona ka izay zavatra izay dia okane fa tsy handiso fanantenana indray ny vahoaka malagasy. Efa hitantsika fa ny taham-pandraisana anjara hatramin'izay fifidianana rehetra teo aloha zara misy 10% tsy ny fobolom-pirenena. Taty amin'ny député sy ny maire dia misy hatrany amin'ny 10%, 20%. Nohon inona? Nohon efa hoe fahadisom-panantenana. Ka anga avao zany le teo iny farany taona iny. Dia oka mba tsy handrara kilombian-doha ary ametraka an'izany ho ambony dia ambony hatrany amin'ny filoham-panjakana PRM, hatrany amin'ny gouvernemanta manontolo ka tsy hanao fanoliana na iza fa zay vonona anova teny an-dalana rehetra dia tokony irahina. Ary ihany koa fanampin'izay dia zao tsy misy tokony olona anohitra n'izany respiration populaire zany satria tsy fotoana fanoherana zao fa fotoana ny fanorenana. Raha tsy haivina niteraka resabe ny farany herinandro teo ny fanambarana nataon'ny filohany anteny meram-pirenena atao anatin'ny fandarana iray tamin'ny 1 manjery tsy miankina nilazany fa tsy tetezamita no misy eto Madagasikara fa filoha-mpisolo toerana ny filoham-panjakana ny kolonel Mikael Randrenirina ny fanapahan-kevitra laharana 40 tsipika HSC tamin'ny 4 Oktobra 2024 anefa dia tsy nilaza fa intérim na mpisolo toerana fa transition na tetezamita izay nomena anarana hoe fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara. Ny intérim na mpisolo toerana dia miseho rehefa mpangatapaka ny fitondrana ary olona voafaritra mialoha ao anatin'ny lalam-pandrenana no misolo toerana nefa tsy niova ny rafitra sy ny anaran'ny fitondrana ary mitohy ara-dalàna ny asa ny atrim-panjakana. Vonjimaika kosa satria anaty fepitaona fohy sy voafaritra ny transition na tetezamita indray dia miseho rehefa mivoaka na manampy ny fizotra ny lalam-pandrenana mahazatra izany hoe rafitra sy fitondrana vaovao no apetraka vonjimaika entina mamerina ny filaminana sy manomana fifidianana. Tao aorian'ny fanapahana ny raisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana laharana 40 tsipika HSC io dia nisy ny fanambarana fahabangana fahefana nisy araka izany fanendrena ivelan'ny rafitra voalazan'ny lalam-pandrenana ary nisy fitondrana vonjimaika napetraka dia ny fiadidina ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara. Tao aorian'izay dia nisy ny fanendrena ireo haut conseiller PRRM izay tsy voafaritra ao anaty lalam-pandrenana izany hoe rafitra ivelany lalam-pandrenana. Tetezamita no azo ilazana ny fitondrana misy amin'izao fotoana raha ny lalàna no jerena ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Mbola eo amin'izay vaovao makasika ny fitantanana raha-panjakana sy fitantanana firenena izay hatrany misy ny olombanona fa tsy vonona ary misy vonona fa tsy vanona ka miantso ny famerenana ny justice épée amin'ny firenena ny évêque mpanampy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ny monseigneur Randrian'ny Fahanana Mamiarso Modeste omaly nandritra ny lahateny izay nataony teny amin'ny séminaire zandriny Ambohipo. Tandrindomdoza hoy izy ny firenena raha hoentin'ny olona tsy vanona araka ny fanamafisana izay nataony ity évêque ity ka mila hoentina ambavaka. Tato-baovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny ny Artanjona. Nanolotra fampitandremana ny évêque fa misy ny olombanona fa tsy vonona ary misy ny vonona fa tsy vanona. Ka tena tandindondoza ho an'ny firenena raha ho diovina amin'ny tsy fandiniana lalina ny rafitra sy ny fitsipika ny fanapahan-kevitra. Nolazainy fa mila hoentina ambavaka ny firenena ho fanampiana amin'ny fitondrana fanapahan-kevitra sy ny toe-draharaha amin'ny fahendrena sy ny rariny. Firenena iaraha-mana ny Madagasikara ary ny rehetra no andrasana amin'ny fahavononana indray andraikitra manomboka eny fotony ho ny afatra farany napetraka ity évêque ity iarahan-drehetra mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ho hiatrany ny nambarany. Voalazan'ireo ray aman-drenitsika évêque no misy ny vanona tsy vonona ary ny vonona misy fa tsy hoe ny vonona rehetra tsy vanona. Ka any amin'ny quartier any amin'ny APV any firenena iaraha-manana ity ny vavaka imbonantsika amin'ny FFKM amin'ny alahady etsy Andohalo raha tsy diso ifanontronana zany mba anana tanjaka
ny fanampin'ireo ray aman-dreny am-panahy amin'ny fanarenana ny firenetsika fa isika tsirairay avy ihany koa velom'ireo olona raha zao tao ny justice ebe ary efa tsy velona moa amin'ny maharafitra azy aoka mba hihevitra n'izany fa tandondomindozy ny firenetsika raha entin'ny olona azafady amin'ny herisetra ny teny raha entin'olo tsy vanina nanasongadina ny asa miandry ny FFKM na ny fombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara i monseigneur Mamiarso Modeste goavana ny asa miandry hoy izy nanasany rehetra izy anatrika ny fotoam-bavaka atao eny amin'ny katedraly Andohalo amin'ny alahady ho avy izao ho faneom-piraisana sy ho fiomanana amin'ny andraikitra tandrifin'ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena. Fa tsy midika omeloka ny fiantsona ireo olona ny fitondrana teo aloha atao fanadiadiana ao anatin'izao fanavozana eto amin'ny firenena izao hoy ny fanehoan-kevitra anjara asa ny fitsarana no mamantatra ny marina ka tokony tsy afangaro ny raram-pitsarana sy ny valifaty politika hoy ny mpanao politika Durlin reto niany manoloana ny fanatanterana ny fanadiadiana amin'ireo olom-panjakana sasantsasany izay ataon'ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana izao. Narcisy Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Soalimos Sahondra ary Malala Marie Michel isan'ireo olona akaiky ny fitondrana teo aloha vao antso teny anivon'ny polisy pirenena sy nanatanterahana fisavana ny trano fonenany ny farany herinandro teo nivoaka ihany koa ny filazana fikarohana ny ralay vita tsy lavonarivo fantatry ny maro amin'ny anarana hoe dadanjemim sy rija sans fenoery samy karoha ny polisy pirenena noho ny fandrahonana ho faty fandrisihana fankahalana fanalambaraka amin'ny tambazotra sosialy Facebook olona niaro ny mpitondra teo aloha ireto farany voalaza anarana ireto ary nahavatra ny famaly sy nanivaiva ireo olona tsy mitovy hevitra taminy teo anivo ny tambazotra ny tserasera isan'ny nahafantarana ireo mpampiasa tambazotra azy ireo ny fampitahorana ireo olona maneho hevitra sy ny filazana fa gagazo izay maneho hevitra manakihana sy manaratsy ny filoha teo aloha tsy midika fanamelohana ny fampiatsoana atao fanadiadiana hoy ny fanehoan-kevitra anjaran'ny fitsarana no mijery sy manao fanadiadiana mikasika ny fiampangana ao anatin'ny lalan-tsaina hoe fanavozana raha teo ny fanenjehana ireo tsy maty manota hoy ny fanazavana. Misy fitoriana mahakasika azy dia anjara ny mpanao famotorana ny mikonstate hoe tena mitombona ve lay fiampanganana le olona dia rehefa avy eo ny fitsarana amin'izay raha ohatra ka sanatsiny vava ladiny lela misy nde ataontsika hoe tsy fetezana ao anatin'izay eo zany dia anjaran'ny fitsarana zany no manao an'ilay fanenjehana amin'izay fotoana zay zany ny fomba fahitako azy aloha zany hatreto rehefa voantso ny olona anankiray tsy mbola meloka dikan'izay fa mety mahana angambany na le olona voantso na le olona pomba azy ka zay no mila havatsika tsara fa tsy voatery zay olona voantso dia homeloka daholo fa raha misy fiampangana azy mitombona zany dia aoka ny fitsarana andrainy andraikiny zany mahakasika ny fandikan-dalàna nataon'le olona. Nisy androany fanambarana nataon'ireo renim-pianakaviana maromaro mitaky ny anajanonana ny fanenjehana minisitry ny fanabeazana amin'ny pirenena teo aloha Sahondra ary Malala Marie Michel ary mitaky ny ampitsorana azy. Amarinenay ny jolonay zamba tsisy hoe ho anay manokana no zavatra ho anay manokana izy fa ny zavatra nataony teo tamin'izy nanao ministra ny fanabeazana dia be ny zavatra vitany tena nijerindreny mpianakaviana izy tamin'anaty fianarana izay mahatonga anay mangataka zany satria olona tsotra olona marina izy sady olona manintsy dia izay mba angatahanay ny amohanana azy fa tsy hoe nanao taminay izy na hoe ny zavatra manokana fanaovany firenena fitondrany firenena sy nitondrany andreo ankizy tao anatin'ny fanabeazandreo mahatonga mba mangataka izay raha azo atao tompo. Raha mifantatra efa vita ny fanadiadiana natao azy tao amin'ny polisy ekonomika ary mitoy eo anivon'ny sampana eloka be ivava ny polisy pirenena ny fanadiadiana ny sorona tamimo ny zotsy azo enjehina amin'ny mahasolo mavambahoaka azy tokony tsy afangaro ny gadra politika sy mpanao politika migadra ary tokony tsy afangaro ny raharaha-pitsarana sy ny valifaty politika hoy ihany ny fanehoan-kevitra mila kana lesona ny zavatra tsy nety nataon'ny mpitondra teo aloha ahafahana manarina no avy ho iatran'ny fanamafisana. Marina ny voalazanao raha milaza anao hoe ny mila mianatra atsika
amin'ny zavatra tsy nety sy andeha ataontsika hoe mitazona kosa andreo zay hitatsika fa nety zany lesona anankiroa araka ny voalazako teo de mbola mafisy koa fa raha ohatra misy ndeha ataontsika hoe fandikan-dalàna ataon'olona anankiray zany zay miainga avy amin'ny fanosorapotaka olona neny amin'ny tambadrotsatserasera na fanalambaraka olona dia mazava ho azy tsy maintsy hiarany lalàna reny olona reny satria misy lalàna mifehan'izany dia zay zany no akana lesona fa tsy mety ny mifanalavaraka eny amin'ny tambadrotsatserasera. Andro ny manamboninahitra ny 12 janoary no marina teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha izany io maraina io. Ny zany indrindra no nitarika ny lanonana izay natrea ny colonel Randrianirina Mikael lehibe ny fanavozana ny Repoblika izay niantso ho amin'ny firaisankina anatanterana ilay hoe ho an'ny tanindrazana. Tato-baovao mahakasika izay eo amin'ny renatsariny ny aro-tanjona. Manana andraikitra lehibe amin'ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao ny manamboninahitra hoy ny colonel Mikael Randrianirina. Ny manamboninahitra no nandray an-tanana sy nanavitra any Madagasikara tao anatin'ny fotoan-tsarotra ka antony mahaantera ny vahoaka malagasy an'izy ireo hatramin'izao hoy ny fanamariana ny filoham-panjakana. Nasongadiny ihany koa fa mitaky firaisankina sy fiarahamientana ny fanatanterahana ireo fanampy sy fanomezan-tokony atao tamin'ny vahoaka. Tsy ho tanteraka ny fanavozana sy ny fampandrosoana raha tsy misy ny firaisankina eo amin'ireo mpitarika sy ny vahoaka. Ny antony dia hampisehoana fa itsika manamboninahitra zao no mitondra, tsika manamboninahitra zao no antenainy vahoaka dia manantena ny firaisankina sy ny fiomboana-po ho atsika rehetra mba hahafahantsika miroso hanampy ty tanindrazana malalatsika zay efa latsaka ankady ity. Ho an'ny tanindrazana no efa ny lokalokantsika tany amin'ny akademia antanatsika zao ny tanindrazana dia manamboninahitra raha lahina isany dia manantena anareo hanampy anay hanosika anay mba hitondra avo ny laza ny folo alindahy fa ny folo alindahy no nanavitra ny firenena ty. Dia mirary koa taona vaovao zina ho atsika rehetrarehetra ho tao mpaombiazana ho tao mpiasana izy tia ary ho tao amboninahitry ny folo alindahy ho an'ny tanindrazana. Tanteraina isan-taona isaky ny 12 janoary ho andro ny manamboninahitra ny 12 janoary no ny andraikitr'ireo manamboninahitra lehibe amin'ny fiarovana ny firenena sy ny fitandrona ny filaminam-pirenena. Taorian'ny faleovantena tao anatin'ny ezaka ananganana tafika malagasy matianina sy maleotena manaja ny soatoavina sy manatanteraka ny andraikiny amin'ny fomba voarindra no namoronana ny andro ny manamboninahitra. Ery lehibe mitarika sy miantoka ny fahamarinana toerana sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ireo manamboninahitra ary mitana andraikitra stratezika amin'ny fanoanana ny vahoaka sy ny firaisam-pirenena. Tanjona lehibe amin'ny fankalazana ny andro ny manamboninahitra ny anamafisana ny firaisankina eo amin'ny tafika sy ny vahoaka, ny anomezana voninahitra ireo manamboninahitra efa nodimandry sy ireo mbola manompo ary ny ampatsiahivana ny andraikitra sy ny adidy ankina ny manamboninahitra amin'ny fiarovana ny firenena. Tamin'ity androany ity moa dia teo ambany fitariany izandry ny indrindra ny lanonana izay natao tety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Fa tonga eo amin'ny ampampitona ho an'ny pejy ny doka sy ny vatra kosa indray isika amin'izao fotoana izao ny namana mpanao gazety Ando Miaratiana no iaraka amintsika ao anatin'ny fampiresahana sy ny tsara fantatra momba ny Canal Plus Madagasikara. Ankasitratsika ny namana Germain no menjanary nanome fotoana ao atsika ahafahana miresadresaka indray amin'ny Canal Plus moa zany miaravantsika rehetra ny tokantrano ny tenako atao anatin'izao azanam-pandarana manokana izao hoe tokaiky ny namana miora avy amin'ny Canal Plus miarabanao. Faly miarabany eto amin'ny plateau dia faly miarabany anay tokantrano ihany koa araka ny voalazanao teo moa zany miora avy amin'ny Canal Plus Andranomena mizara telo moa zany ny misy anay misy izy ny Pacom Andranomena misy izy ny Lasy Ity Ivandra dia ao ihany koa ny Akortiky.
araka izany a manana zava-baovao entina amintsika ny Canal Plus entin'ny ora amintsika eto moa zay fa avy hatrany a tsy andrasantsika ely fa avy hatrany dia mampahafantarina ho an'ny mpanjifa sy ny fianakavian'ny Canal Plus hoe iny izay tolotra omenareo azy ireo izay. Ho antsika rehetra izay efa fianakavian'ny Canal Plus zany efa manana Canal Plus sika ny trano a dia mbola mitohy ilay bonus tokanala zany ilay tolotra tokanala mandritra ny 30 andro. Raha tonga manao abonnement ianareo manomboka androany a hatramin'ny 7 ny volana janoary dia omena an'izay tokanala izay ianareo mandritra ny 30 andro. Eny amin'ny point de vente moa zany no mahazo fanazavana kokoa mikasika an'izay satria misy an'ilay resaka daty izay mila jerena izay vao hoe misitraka an'ilay 30 andro. Dia ho antsika izay efa tapaka ihany koa zany hoe tsy hoe ho an'ireo izay mbola mandeha ihany fa ho an'ireo efa tapaka ihany koa ka te hiveriny ianareo manentana trano foana zahay tongava manao abonnement fa omena an'izay tokanala izay mandritra ny 30 andro. Mba afaka hazavaina miora kely ve ohatriny ahoana izay reabonnement zay ohatriny na ny vola aloha ao anatin'izany mety misy mbola hoe tsy mafatapatatra kely na tsy fantatra ao anatin'izay les dates de référence restsika le tamin'ny septembre zany hoe zay abonnement anareo nisy tamin'ny septembre ka verena anareo atao réabonnement izy aty amin'ny volana janvier dia izay ilay mahazo an'ilay tokanala mandritra ny 30 andro. Ohatra hoe raha access ilay nisy anao tamin'ny septembre dia verena anao atao réabonnement le access 36 000 ariary dia iny anisany efa mahazo an'le 30 jours zany hoe zay tamin'ny septembre zany no anaovanao réabonnement zay farany tao zany dia iny no mahazo anazy. Mahita an'le toute chaîne zany hoe le canal rehetrarehetra. Fa ohatra kosa hoe évasion ianao tamin'ny septembre dia midina le access ianao aty amin'ny janvier dia tsy mahazo fa mila mitazona le tarif le tamin'ny septembre moa zany. Ao anatin'izay zao zay no makasika andreo hoe efa abonné fa maiza hoaiza indray makasika andreo hoe mbola vao mihitsy vao mahafantatra an'izany hoe misy an'izany Canal Plus zany dia ohatriny ahoana fidirana anatin'izany. Tsika moa zany zao promotion zany hoe mbola mitondray le tolotra tsy miarisy 7 ariary ho antsika izay mbola tsy mampiasa Canal Plus. Misy ihany koa tsika efa manana Canal Plus hoe te hanampy amin'ny efitra sy ny Canal Plus dia izay 7 ariary izay efa misy tolotra ray volana amin'ny access le 36 000 ariary dia omena ny matériel complet anareo ny fametahana anazy moa zany maimaimpona ao anatin'izay. Ho an'ny ora zao hoe ny andranomena eny dia mety maloana fa ahafahanareo mamianjay tolotra izay ho an'ny olona ho an'ny tokantrano ho any manantona anareo ve sa ianareo manantona ny olona sa hoe aiza ho aiza ny fipetraka izay. Eto moa zany izay dia manentana trano foana hoe tongavy eny am-botsika misy anay mpakao aman-dranomenapakao aman-dranomenamo zany misokatra amin'ny valo sasany hatramin'ny enina sasany dia ny akourdigue sy ny lasity ivandry indray kosa misokatra ny amin'ny 6 hatramin'ny 7 tongeny anareo dia efa afaka manjifa mividy an'izay Canal Plus zay na manao abonnement ihany koa afaka miantso ny laharana ihany koa ny 038 24 277 13 dia afaka manao livraison somatsara zay dia tonga dia apetaky ny technicien izy amin'izay fotoana. Ny hoe dia mivaly ny fangatana ataon'ny mpanjifa anankiray samy andro fotoana maritra kely ao anatin'ny mahazatra ny Canal Plus rehefa mividy canal ohatra androany ianao no mividy dia ny apitsony iny ny ametahana anazy. Efa maro be ngamba izay efa nazavana ny teny miora teo izay fa namafisantsika anazy hoe be dia be amin'izao fotoana izao ireo manao tolotra toa anareo inona tena mampiavaka an'izany Canal Plus zany mety amin'ireo hafa ireo dia afaka verenao hazavaina kely ve ny fanentanana ho amin'izay réabonnement sy fampidirana ho fianakaviana ny Canal Plus zay. Ny tena mampiavaka ny Canal Plus moa zany dia tsy hoe ho tanosaika eto ireo chaîne rehetrarehetra fa ireo izay tena misongadina ao anatin'izay hoe Canal Plus zay ohatra zao Novegas zany zao ny Canal Plus no manana anazy dia betsaka ireo film mandeha ao anatin'izany Novegas ohatra ny sandoka ohatra afaka jerenao ao anatiny nisy an'iny maizim-bolany io zany efa tapotra moa zany izy anisan'izay hoe nijeren'ny mpanjifa ihany koa tao anatin'ny chaîne ny Canal Plus. Ny resaka sport ihany koa satria ny CAN moa zany zao ny anisan'ny hoe tena malaza moa amin'izao anisan'ny tena hoe jeren'ireo mpanjifa rehefa tonga ny point de vente matsy izy ireo dia manontany mombamomba ny CAN dia tsika moa zany zao efa hiditra ny demi-finale amin'ny
alarobia dia ny final amin'ny alahady ho avy izao dia ao amin'ny chaîne Canal Plus Canal Plus Kana moa zany anaran'le chaîne 24 moa zany ny chaîne afahanareo mahita anazy. Eo ihany koa ny resaka Ligue des Champions ohatra reny ihany koa zany zao anisany mandeha ao anatin'ny abonnement Canal Plus amin'ny alalan'ilay option DSTV dia izay indrindra no anentana anay anareo izay tena hoe manaraka n'izay resaka CAN sy manaraka n'izay resaka Ligue des Champions zay dia raha manao an'ilay abonnement ianareo na efa tapaka na mbola tsy tapaka fa manaja an'ilay tolotra nisy anareo tamin'ny septembre dia omena n'izay tokanala izay mandritra ny 30 andro dia ao anatiny ao ilay option DSTV ilay miteny anglais ahafahantsika manaraka ny Ligue des Champions en intégralité. Ye ankasitratsika miora nitondra izay fanazavana izay ameo fanentanana kely ny olona ao anatin'izay laharany tarbiany koa afaka averenany miora ve hoe ina aiza no ahitana anareo. Averiko ety moa zany satria efa manakaiky ny 18 janvier dia manentana trano foana izay ho anareo efa fianakaviam-be hoe tongava manao ry abonnement amin'izay fotoanareo mahazo an'ilay tokanala mandritra ny 30 andro ho antsika rehetra izay mbola tsy manjifa ny Canal Plus zany hoe mieritreritra ny apiditra an'izay Canal Plus zay dia 5,4 alina dia efa afaka mahazo anazy omena abonnement iray volana nareo amin'ilay tolotra access miaraka matériel moa zany efa niteneniko teo ny installation moa zany maimaimpona dia ny larana tarobia afahana mahazo anay ny 038 24 277 13 mankasitraka eto ankasitratsika imiora nitondra izay fanazavana makasika ny abonnement sy ny fampidirana ho fianakaviam-be ny Canal Plus izay ankasitratsika ihany koa namana Germaine omenjanahary na mianay izay fotoana fo izay nafana nitondra fanazavana amintsika makasika izay ho averintsika any amin'ny Germaine ary alohany antenne. Sarotsika miora avy ao anatin'ny Canal Plus zone Andranomena atao anatin'ny pejiny doka varotra sy ny tsara fantatra makasika ny Canal Plus Madagasikara iny ankasitratsika ihany koa Iando Miaratina nitondra an'izay fanadiadina ho an'ny tsara fantatra izay. Totoizatsika ny fampahalalam-baovao mitoy ny asa fanarenana ny lalam-pirenena fahadimy izay mampitoy an'ny Tomasina sy Full Point saingy mbola tsy mifanaraka tanteraka amin'ny fandaram-potoana napetraka tany ambolohany izany noho ny toetry ny andro rehefa natomboka tamin'ny volana May 2024 ny asa dia nisy ny fahatarana vokatry ny rotsakorana sy ny fahasarotany fitaterana ireo akora ilaina indrindra fa noho ny rotsakorana sy ny fahasarotana nateraky ny fahasimbany lalana makany amin'ny toeram-pitrandrahana vato miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpampiasa lalana io fahatarana io ary misy fiantraikany mivantana amin'ny toekarena eny antoerana indrindra amin'ny fitaterana ny vokatra ara-pambolena toy ny letsia izay miankina betsaka amin'ny ity lalam-pirenena ity. Malona izany nanatanteraka fitsidiana teny Ankanja ny ministry ny asa vaventy ho fanentanana ny orinasa mpanatanteraka ny asa mba anafainganana izany. Tanjona ny fanavozana tanteraka ny RN5 izay beton ny ampahany artara ny ampahany afa efa vita. Efa vita ihany koa ny ampahany beton saingy mbola miankina amin'ny fisian'ireo akora ilaina ny fanombohana ny fametrahana antara. Toana ny banky iraisam-pirenena nitetika asa ary tsy mijanona eo anelanelan'ny Tomasina sy Full Point ihany. Hitatra hatrany amin'ny fanamboarana sy fanatsarana ny lalana ao amin'ny tanànan'ny Tomasina ihany koa raha ny fanazavana. Vaovao aneto Analamanga voafeny fivezivezen'ny rano ao Andramiarana Morondava ao amin'ny commune Ambohibao Antehiroka ao anatin'ny district Anambohidratrimo araka ny fanarahamaso izay nataon'ny ekipa avy amin'ny ministeran'ny fambolena eto Analamanga ny farany herinandro teo araka ny fampitam-baovao voaray manodidina ny 700 ny vary no voajinja ary efa masaka avokoa ny ambiny. Mandeha tsara ny fanisorana ny rano ka tsy misy atahorana ny vokatra na dia mbola mety isorotsakorana aza amin'ny hoavy. Nisy ihany koa ny fampidinana nataon'ireo tompon'andraikitra sy ireo tantsapam-boly vary indrindra mikasika ny fanokafana ny vavarano Antanjondroa sy Ampandrona ho fiantohana ny fikorenan'ny rano ara-dalàna. Nanamafy ny teo anivon'ny BNGRC fa tsy misy loza mitatao ho an'ny faritra Grand Tana amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fiarovana ny famokarana ara-pambolena sy ny fisorana ny loza voajanahary ity fanarahamaso ity ho fiantohana ny filaminana ara-tsakafo sy fiarovana ny vahoaka malagasy.
vaovao avy eo anivony ministera ny fampandrosoana sy ny ahitao nomerika mitombo hatrany ny etsika mivaingana ataon'ny ministera fampandrosoana sy ny ahitao nomerika ny posta ary ny fifandraisan-dravitra ho fainganana ny fiovana nomerika eto Madagasikara. Ny tanjona dia ny ampalalaka kokoa ny fidiran'ny vahoaka amin'ny tolotra nomerika sady antohana ny fiarovana sy ny kalitaon'ireo tolotra ireo. Anisan'ny vokatra voalohany azo tsapahitanana ny fifanarahana natao tamin'ireo mpandraharaha ampianana maharitra ny vidin'ny interneto amin'ny finday miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso akaiky sy no atsaraina momba ny vidim-pifandraisana. Eo ankilany misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa tsy miankina mikendry ny fametrahana sy fantarana toerana azahoana wifi maimaim-poana eny amin'ny von'ireo université ka manamora ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fahalalahana. Mahery ny arivo sy ray alina ireo mpianatra nahazo tombotsoa nandritra ny dingana voalohany amin'ny fanovana nomerika ny vatsim-pianarana. Mitatra tsikelikely ny fanovana nomerika ny fomba fiasa ara-pitantanana toy ny fanaovana andavitra ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra, ny fanovana amin'ny endrika nomerika, ny fivorian'ny filan-kevitry ny minisitra ary ny fanomanana paikady nasionaly momba ny fiarovana ny antserasera na ny cybersécurité. Etsy ankilany eo amin'ny mpamarana koa ny eo ampamarana ihany koa ny asa momba ny fiarovana ny angondrakitra manokana ho an'ny olom-pirenena. Apetraka koa ny fakantsary ho fanaraha-maso na ny caméra de surveillance intelligente eny amin'ireo tanàn-dehibe ary efa voalamina ny fametrahana teboka fidirana wifi vaovao na ny nouveau point d'accès wifi any amin'ny renivohim-paritany rehetra. Ireo fifandraisana andraikitra ireo izay efa hita sy tsapa amin'ny fiainana andavanandro dia mametraka any Madagasikara eo amin'ny lalan'ny révolution nomerika izay tena izy ary isan'ny tanjona goavana ho an'ny Madagasikara izany raha ny fanazavana hatrany. Vovao makasika ny fahasalamana kosa indray misoko mangina ary mitombo andalana ireo voamarina fa voan'ny mpox eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao rantarehy marika navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mananika ny 30 ireo tranga voamarina ka faritra efatra no ahitana ny mpox. Mbola tsy misy namoinainy saingy manamafy ny fisorohana ny amin'ny fanajana ireo fepetra sakana ny tompon'andraikitra tsy hitarany fidiran'ny aretina eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Eo ihany koa ny fanatonana ireto pahasalamana mandray an-tanana ity aretina ity raha misy ny tranga mampiaya raha ny fanazavana hatrany. Tato vaovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sarisindratsary ny Tahiriny Aina. Tafakatra 13 ny olona voamarina fa mitondra ny aretina ny Endran-Drajako na ny Vadrolo du Sange eto Madagasikara. 70 ny tranga Oboeny, 4 Vakinankaratra, Analamanga iray ary hafa ny Betsiboka. Ankoatra io, olona 4 no aiahina ho tratrany ity valina aretina ity ary efa eo amban'ny fanaraha-maso akaiky ataon'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Tsy mbola nisy kosa ny namoinainy raha nitatitra. Miantso ny rehetra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka anaraka ireo toromarika ara-pahasalamana indrindra ny fanantonana ny tompom-pahasalamana akaiky indrindra raha misy ny tranga mampiahiahy. Efa napetraka ihany koa ireo fitoerana mandry-antany ity aretina ity mba ahafahana mifehy ny fiparitahana. Dia rehefa tonga eo zany sahan'ny dokotera le marary dia misy ihany koa eo fanaovana ny prélèvement zany ahafahana tena manamarina na tena mpox le izy na tsy. Dia ao koa zany no hitsaboana sy ataontsika hoe aniboana an'ireo marary zany hoe le tranga ahina sy tranga voamarina. Ho an'ireo tranga ahina moa rehefa mivaly ny fiteliana ka hoe negatif dia azo alefa mody izy ireo. Ho an'le tranga voamarina kosa dia mijanona ao amin'ny centre de traitement d'isolement mandra-pahasitrana azy zany hoe fa sitrana tanteraka daholo mifery eo aminy fa misy foditra vaovao ary tsy misy fisehona tasy vaovao amin'ny vatany. Hôpitaly 5 no mandray an-tanana ireo olona aiahina sy ireo efa mitondra ny aretiny Andotapenaka, Itosy, Anosiala, Bongatsara ary Anosy Avaratra. Mamaimpona ary atoan'ny fanjakana ny fitsaboana ireo olona tratrany eo aretiny io. Tsy ahivina fa ny virus clade 1B no hita eto Madagasikara amin'io mpox io izay mifindra avy amin'ny alalan'ny fifampikasohana amin'ny marary, ny fery ary indrindra ny firaisana ara-nofo hoy ny fanazavana. Raha tomoka misy soritra aretina na zavatra mampanahy dia tanitsika
anatina faran'izay aingany any amin'ireo CT ireo na eny koa eny amin'ny CSP2 akaikindratsika na iantso ny laharana 910 avy hatrany. Nisan'ny tena mampifindran'ity retin'ity moa zany dia ny firaisana ranofo, ny fampikasohana akaiky dia akaiky zany amin'ny fampinioditra, fampikasohana amin'ny fery misy amin'ilay vatana dia averina foana fa tsy voaron'ny préservatif na femelle zany ty mpox ty na endrarajako dia ny tena tsara hoe raha ohatra ianao ka manambady dia ajaona vadinao. Raha ohatra ianao ka mbola tsy manana olona tena irahana zany dia aloha fahadiana mihitsy ny fanaovana firaisana ranofo amin'izay olona tsy fantatra. Raha ny fantatra azony olo-pirenena mikasa ny andeha ivelany atao ny mahakantaratasy fanamarinana ara-pahasalamana eny amin'ny hopitalim-panjakana ho pirofo fa tsy mitondra ny aretina mpox araka ny fipetraky ny firenena sasany. Efa samy mandray andraikitra hisoroana ny fianaky ny aretina kosa ny samparotra sy ireo toerana be olona toy ny toby fiantsonana ny eny amin'ny serana tsambo sy serana ampiaramanidina. Nametraka lamina manokana hisoroana sy antonana ny fitsaboana ara-potoana ireo tranga voakasika ny amin'ny centre hospitalier universitaire anosiala izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny mission médicale chinoise. Anatanteraka hitsika fanadiadina epidemiolojika any amin'ireo sekoly sy toerana aiaina voakasika. Ny fifanarana akaiky ireo tranga aiaina sy ireo olona mifandray taminy ary ihany koa ny famitrana toerana manokana azony marary mitokamona izy ireo. No mafisina ihany koa ny fiofanana vonjitaitra ho an'ny mpiasa ny fahasalamana ao an-toerana mba ahafahana izy ireo manao fanadiadina aingana isina fanaramaso mahomby ary fitsaboana araka ny tokony ho izy ny tranga rehetra ampiseho. Amin'ny ankapobeny, ity fiara-miasa eo amin'ny mission médicale chinoise sy ny CHU anosiala ity dia manampy amin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara raha ny fanazavana. Vaovao avy amin'ny faritra Analamanga nalaina tany amin'ny trano fonenan'ny gouvernoura faritra Analamanga teo aloha ary nitadiavana toerana amindrana azy iarovana ireo fitaovana tsy ho simba ireo anzain'ny faritra Analamanga manodidina ny 20 izay nigazany lehiben'ny faritra Analamanga teo aloha. Averina mampiasaina ho an'ny tombontsom-bahoaka ireo fitaovana ireo rehefa milamina avokoa ny pitsopitson rehetra ary tsy hisy toerana ho adino eto Analamanga hoy ny lehiben'ny faritra Analamanga Vonjimaika Clémence Rarinirina Androany. Nambarany fa efa miroso kelikely amin'ny famalina ny etaetanimponina izy ireo amin'izao tsy maintsy manaraka ny rafitra ho any an-tanatohatra efa napetraka sy ny lalana misy kosa nefa ny fanatanterana ny asa raha ny fanadiadina. Ange ny faritra Analamanga manodidina ny 20 no igazany governoura Analamanga teo aloha tany aminy. Tafavezina any amin'ny faritra Analamanga zany ankehitriny ka nalaina ary napetraka amina toerana heverina fa azo hitazomana sy arovana azy tsy ho simba sy tsy ho very raha ny fampahafantarana nataony lehibe ny faritra Clémence Rarinirina Androany. Nandeso ny filazana fa nafeniny ireo fitaovana ireo araka izany tenany. Fiarovana azy no natao. Manoloana ny fiahiahina so sanatria misy manahirana zany amin'ny resaka fitantanana andreo fitaovana ireo reo fiara vaventy ireo dia tsy maintsy nandray fanapa-kevitra moa zany zay hoe aleo iverina esorina ao amin'le toerana zay misy azy aloha ireo fiara vaventy na ireo engin ireo zany ireo fiara fanaovana amboaran-dalana maro samihafa ireo. Ny zavatra misy zany dia mahatsikahitra zany ny tokony andraikitra zay nalefa nidina dia ny fotony hoe misy ny mandeha aloha fa misy koa nefa mila fanamboarana ao anatin'izay. Dia ny zavatra ataonay zany amin'izao fotoan'izao nanalana le izy tao amin'ny tranon'le mpitantana teo alohaloha amin'izao fotoan'izao dia mamindra azy amin'ny toerana izay andalana zao ny fijerenay ny fifanarahana amin'ny tokotany amindrana aloha zany an'ireo engin ireo. Tiako tsipihana ao anatin'izay dia hoe misy ny vaovao miparitaka milaza fa hoe afenina ny engin ny région dia tiako resahana ary tiako marena ary tiako tsipihana hoe tsy misy fanafenana ninina mihitsy amin'izao fitantanana vaovao eto amin'ny région zao fa zay no zavatra misy hoe ny esorina tany amin'ny trano le mpitantana teo aloha dia tsy maintsy mitady tany satria ny région tsy manana tany atreto aloha raha hoe akaikaiky manodididina le toerana nisy azy teo aloha
amindrananyreo engin ireo. Mbola misy tsy tomombana ny sasany amin'ireo fitaovana ireo ka tsy maintsy asy-panamboarana. Mbola misy fitsirena tsy maintsy atao ihany koa vao afaka ampiasaina ho an'ny tombontsom-bahoaka. Nambarany fa efa mirotsy kelikely amin'ny famalilany etahitan'ny mponina izy ireo amin'izao ary tsy misy hoadin'ny distrika rehetra atao amin'ny faritra Analamanga. Tsy maintsy manaraka ny rafitra ny tanatohatra efa napetraka sy ny lalana misy kosa nefa ny fanatanterahana ny asa. Be dia be ireo commune efa mangataka fihaonana aminay ny amin'izay asa ilana fampiasana andreo engin amin'ny faritra ireo dia efa andalana zany zahay zao mijery hoe iza avy ny ireo ho atao lara-pamehana ao anatin'izay efa ny zavatra azonay resahana araka ny fambaranay ombenombeny dia hoe tsy hisy distrika adino ireo distrika rehetra tao anatin'ny faritra fa samy ezahana ampisitsahana an'izay mety hoe fitantanana vaovao eto aneviny faritra Analamanga izay. Zany hoe raha tsy pihako zany le izy dia hoe tsy marina verivelana ny filazana fa misy ny fanafenana ny fitaovan'ny faritra fa zahay aza no miezaka miaro an'ireo fitaovana ireo ary efa manao ny recensement tsy hisy mihitsy hipetrapetraka atsy sy aroa fa mila fantatray avokoa hoe atsy ireo fitaovan'ny faritra ireo satria izay le ilana le mangarahara. Tafiditra tao anatin'ny ladinika ny arahan'ny pré-ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny lehiben'ny faritra Analamanga ny farany herinandro teo ny makasika ny fitantanana ny faritra. Ny votra nandritra izany fa samy vona iantoka ny fanovana makany amin'ny tsara kokoa sy ny fanarenana izay irona ny fitondrana ankehitriny ny rotonta. Voninanomana ny faritra rehetra amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny pré-ministre afana miantoka ny tena fampandrosoana sy hametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ny fanamariana. Fatanjona ny hitadiavana vahaolana manoloana ny olany tsy fanananasa mahazo ny tanora amin'izao fotoana. Nisy arak'izany ny fananganana ny sehatra nomerika nasionaly EZAASA izay manampy amin'ny fitadiavana asa ny stage fampiofanana ary torolalana ho an'ny fandraharana ho an'ireo tanora tsy ny asa fotsiny fa ihany koa ho an'ny fanohanana ny tanora andray andraikitra sy ampandrosony tetikasany izy ireo. Narcisy Karazafy sy Tahiriniana no mitatitra ny Antsipri Ambovao. Araka ny atotanisa ofisialy tanora 10 etsy eo isan-taona no miditra eo amin'ny tsenan'asa 4 sy 3 etsy ihany anefa ireo tolotra asa misy ka tsy mahafeno velively ny filana manoloana ny olana tsy fananan'asa mahazo ny tanora napetraka ny sehatra nomerika nasionaly ho an'ny asa antsoina hoe EZAASA izay mikendry ny hanampiana ireo tanora mitady asa eto Madagasikara. 700 isanjato hatramin'ny 570 isanjato ny malagasy dia tanora avokoa ary ny 70 isanjato n'ireo tsy anasa dia tanora ihany koa. Noho izany ilaina ny ezaka goavana sy vahaolana maharitra ho fampananana asa ny tanora izay tafiditra ao anatin'ny vinam-pampandrosoana raha ny fanazavana nomeny ny ministry ny asa. Zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa io satria napetraky ny fitondrana ho lara-pahamenana ny tsy fananana asa. Fantatritsika fa 70 isanjato ny olona tsy anasa dia tanora avokoa. Manana population jeune be Madagasikara nefany maro dia maro ny tsy mahita lalan-kombana dia ataonay hoe tondrozotra anankiray zany izy ity nomerika ahafahan'ny tanora mahita lalana maromarina kokoa hoe ahita ny lalakizorany ho amin'ny ho avy ny arakasa. Izay mba mety hoe azahoantsika azy tsotsotra sy en général. Ny fazy voalohany ity moa zany dia eo amin'ny roa herinandro 3 herinandro eo aloha dia misy fazy 4 ny kirakirany namantsika informaticienne ao anatin'le plateforme dia eo amin'ny tapataona eo zany no avitantsika zany hoe any amin'ny 2e semestre ny taona 2026 any isika dia tokony afaka ikirakira tsikelikely an'le plateforme nazanazany tsinay manamarika fa tsy ministera ny asa irery any no misehatra apiditra données ao anatin'ny plateforme io fa misy ihany koa ilay lazaina hoe Alliance pour l'emploi izay plateforme anankiray izy io ifondrona ny na ministera na ny ONG izay misehatra eo amin'ny tanora sy ny fampananana asa. Nisy araka izany na fanaovantsy ny fifanaram-piara-miasa teo amin'ny ministerany asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana sy ny orinasa iray misehatra amin'ny informatique ho fametrahana ny plateforme EZAASA. Hita ao anatin'ity vala nomerika ity ny tolotra sy tinady arakasa, ny stage, ny fampiofanana ary ihany koa ny torolalana makany amin'ny fandraharana araka ny fanazavan'ny ministra Florence Soatina Betileon. Tsy ny fitadiavana asa fotsiny no tanjona fa ny fanohanana ireo tanora andray andraikitra indrindra ho an'ireo manana tetikasa.
fasarotra ary mafy ny fitaizana tanora ankehitriny olombalona ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy manoloana ny firoborobo ny teknôlôjia sy ny fanatontolona izay maharivo ny tanora malagasy ankehitriny. Manana andraikitra goavana amin'ny fanitsiana sy fitaizana zany ny fiangonana amin'ny alalan'ny fampivondronana ny tanora sy ny fitaizana amin'ny sehatra maro anatin'ny sampana velona toy ny tanora kristiana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Vaindoandrara eo anivon'ny FJKM Ziona Tsiromandidy ny fanamafisana orona ny fitaizana tanora anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny antsipriany izay. Antsana manasaraka ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny tanora ankehitriny ny firoborobon'ny teknôlôjia. Tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny vaninandro misy araka izany ny fitaizana ataon'ny fiangonana ny tanora anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fitaizana mifototra amin'ny maha-olona, ara-tsaina, ara-batana, indrindra ny ara-panahy. Ny fiainan'ny fiangonana dia tsy afaka misaraka amin'ny fanatontolona ale mondialisation sy zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Amin'izao moa zany dia misy resaka internet, Facebook sy zavatra rehetra dia ny fiangonana zany indraindray efa tsy maharaka ny fiainan'ny tanora ankehitriny satria mijanona amin'ny fomba traditionnel hatramin'izay fa ankehitriny kosa efa miazakazaka be ny resaka teknôlôjia sy zavatra rehetra dia mila lalana tsara mazava tsara zany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fampivoarana zany fanarahana ny teknôlôjia zany ary zany mahatonga ny fiangonana ankehitriny miezaka na amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasaina ao anatin'ny fiangonana na zavatra rehetra izay ampitaina amin'izay fampianarana sy fampiofanana izay dia atao mifanaraka amin'ny teknôlôjia ankehitriny. Fa zay zany tena lesika satria tanora ankehitriny efa miazakazaka be mihitsy any amin'ny resaka réseaux sociaux ny fiangonana mbola tavela amin'ny resaka fizika sy zavatra rehetrarehetra dia zay zany izao no ezan'ny fiangonana ankehitriny mba analan'izay antsa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy amin'ny fiainan'ny tanora mba hiarahana amin'izany fitoriana ny filazantsara tanteraka izany. Sampana velona eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny sampana tanora kristianina. Mitaiza tanora maro amin'ny rantsana maro lafy toy ny fanatanjahantena, ny asa tanana, ny zavakanto amin'ny alalan'ny hira sy ny dihy, ny mozika, ny tao amin'ny fikarakarana sakafo sy ny maro hafa. Tsy diso anjara amin'izany FJKM Ziona Tsiromandidy fa manambe tanora maro amin'ireo sehatra ireo ary manana viana hotratrarina amin'ny ity taona 2024 ity. Manana tetikasa maromaro ny STK ankoatry ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny hira izay manavanana azy dia misy ny atrikasa atao toy ny asa famokarana, misy ny viana hivoaka ny Madagasikara raha sitrapon'Andriamanitra toy ny filazantsara tany amin'ny farany tany. Misy ny fikasana metraka loharanombola maharitra ohatrany hoe trano, varotra, tany sy fambolena. Ankoatran'izay malaza ny fianarana teny vahiny, fianarana momba ny teknôlôjia, ny resaka numerika, ny resaka digital, ny resaka géoespace be dia be satria tanora no entina dia tsy maintsy mivelatra amin'izany sehatra rehetrarehetra izany ny fitorianan'ny filazantsara. Ny orina ny taona 2027 ny STK Ziona Tsiromandidy tamin'ny alalan'ny antoko-pihira feo ny mpiambina. Afaka nankalaza ny fady 50 taona izy ireo omaly rehefa tsy nahavita izany ny taona 2012 vokatry ny Covid-19. Ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana omaly ny fifampiarabana natratra ny taona vaovao teo amin'ny mpikambana rehetra. Ankoatra ny fiona-be nasionaly sampana tanora kristianina manerana ny Madagasikara atao any Nosy Béalville ny volana aogositra ho avy izao, manana viana ny tanora ny Ziona ny Tsiromandidy nivokatsy amin'ny Nosy Rahavavy. Fa nobatain'ny Denise mpanakanto malagasy ny amboara maha-mpanakanto vavy mendrika azy indrindra avy ety Afrika Antsinanana tamin'ny alalan'ny All Africa Music Award na ny firma natao tao Lagos Nigeria. Ny sanganasany mitondra ny lohateny Matoky Zagnahary no ny antefany safidin'ireo mpifidy ka nandresy ireo mpanakanto vehivavy fantadaza maro avy amin'ny firenena izay samihafa aty Afrika Antsinanana izany. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriany izay. Namirapiratra ny mozika malagasy eo amin'ny sehatra iray sampirenena. Denise, mpanakanto R&B malagasy no nibatany amboary ho mpanakanto vehivavy mendrika indrindra avy aty Afrika Atsinanana
Best Female Artist from Eastern Africa nandritra ny All Africa Music Award na ny Afrima natao tao Lagos Nigeria omaly alahady 20 Janoary 2024 ny hira mitondra ny lohateny hoe Matoky Zanahary no nahazony Denise ity fandresena ity ataorian'ny fifananana iraisam-pirenena nahitana mpanakanto vehivavy fanta-daza maro toa ny Zuku sy Lady JD avy any Tanzanie, Winnie Nangi avy any Uganda, Bridget Blue avy any Kenya ary mpanakanto maromaro avy any Ethiopia. Vokatry ny fifidianana misokatra amin'ny besimaro no nahazony isa ambony indrindra nanatrika ny lanonana fizarana loka niaraka tamin'ny vadiny Shaina izay efa nibata ny révélation de l'année Afrima ihany koa tamin'ny taona 2024. Ladies and gentlemen, the winner, the best female artist in Eastern Africa is Denise. A round of applause for Denise, ladies and gentlemen. Come on. When the women are winning. Congratulations. Thank you. Salama Lagos. Salama Africa. I'm so humble. I'm so happy. I want to thank God. I want to thank my mom. I want to thank my husband. And I want to thank all my people, my Malagasy people who voted for me. Because of you, we are here tonight. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. Manamafy ny lalana ny diavin'i Denise teo amin'ny sehatra kanto iraisam-pirenena ny fahazahoany ity amboara ity taorian'ny fandreseny tamin'ny Island Africa Talent tamin'ny taona 2024 sy ny fandraisany anjara tamin'ny Intervision 2024 tany Moscou niaraka tamin'ny Dylan manapirofo izany fa mamiratra sy mitondra avo ny anaran'i Madagasikara eo amin'ny mozika maneran-tany ny talenta ny kanto malagasy. Vanitauja, Chavela Quandrava Zao Vulang Zareo, Tapafirini, Efana Jayakwe Ringi, 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 Tiata ora cosa, Ombobe Mas Maresaka avy any ivelany kosa indray manameloka ny fanafiana miendrika herisetra nataony États-Unis i Delcy Rodriguez eloka bevava ny herisetra nataony États-Unis ny maraina ny fatelo ny volana janoary lasa teo hoy ny fitondrana venezueliana tokony ho faratra mandry-fahalemana ny ranomasiny Karaiba hoy hatrany ny filopisolotoerana kanefa ny sehoany ireny atranga mahatsiravina ireny ny antsipriany izay. Nanomboka ny sabotsy lasa teo dia miantso ireo teratany Amerikanina mba hiala avy hatrany any Venezuela ny fanjakana Amerikanina. Voalaza fa tsy maro toerana ny fandriam-pahalemana na toerana. Araka ny fanazavana manko dia misy milisy mitapy-adiana antsoina hoe colectivo, manao sakandalina ny colectivo. Mitady ireo manana zopirenena Amerikanina na izay taratasy hafa manamarina fa manohana ny Amerika. Mailo ny mponina ao toerana ka tsy samana eo hevitra. Hiarany saza avy hatrany manko izay hita mifaly tamin'ny isamborana ny Maduro. Sokajiny fitondrana venezueliana ho eloka bevava ny fanafiana nataony États-Unis ka melohan'ny filoha-pisolon-toerana tokony tsy ho sehatry ny ady ny ranomasina Karaiba fa faritra fandriam-pahalemana ho ny fanambarana nataony Delcy Rodriguez filoha-pisolon-toerana ao Venezuela. Miantso ny firaisankina ny venezueliana ny tenany ary nanamafy ny fanoloran-tenany ny antoka ny fiverenan'ny filoha Nicolas Maduro sy ny vadiny. Etsenkilany nanamafy ny gouvernement ao Caracas fa misy fifampiresahana sy fanadihadiana tao amin'ny États-Unis ary efa tonga ao Venezuela ny délégation avy any Washington hijery ny mety hanarenina indray ny fifandraisana ara-diplomatique. Raha ny fantatra dia saika hanafika any Venezuela indray ny Amerikanina saingina janona tamin'ny ora farany. Ao Burundi kosa indray dia mpifindra-monina Congolais maherin'ny 50 no namohiny ay ny tao Burundi araka ny tatitry ny sampandraharany ny firenena mikambana misahana ny mpitsoponenana na ny HCR. Misy valana retina kolera any antoerana amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny tsy fampindra sy ny tsy fanjari-tsakafo ka mandripaka olona ny antsipriany izay avy hatrany.
hatramin'ny volana desambra no makaty mahery ny iray etsy ireo olo-pirenena kongoleny nandositra nakany Burundi vokatry ny ady mitoy any atsinanany Congo araka ny fanazavany sambandraran'ny firenena mikambana misahana ireo mpitsopinenana na ny ACR olona manodidina 20 no maty ny aretina kolera raha enina kosa ny namony eny vokatry ny tsy fahampindrasy ny tsy fanjari-tsakafo nilaza ny manam-pahefanantoerana fa krizy ara-pahasalamana sy ara-piarahamonina lehibe ity toedra raha ity izay mbola tsy voaresaka firy eo anivon'ny fianakaviam-be iray isam-pireneny lasa enjikensika ny fotoana fanavotanaina satria miaratsy isan'andro ny toe-pahasalamana sy ny fepetra iainan'ireo mpitsopinenana ny atoby miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamana ao Burundi amin'izao fotoana izao ny ACR mba hamantarana ny tena antony nahafatesan'ireo mpitsopinenana hafa. Tontolo ny fanatanjahantena aty Afrika kosa indray tapitra ny dingany ampaefadalana ary nahazo tapakila ao amin'ny dingana manasadalana ireo ekipa efatra matanjaka indrindra aty Afrika ho tanteraina amin'ny 14 ny volana janoary avy izao ny dingana ho amin'ny manasadalana eo amin'ny kanina 20 sy 20. Samy manana ny heriny ireo ekipa efatra tafakatra ireo ka mampanantena fifaninanana izay mafana ho an'ireo mpakafy baolina kitra ny antsipriana izay. Miditra dingana ambony ny kanina 20 sy 20 rehefa vita ny lalao ampaefadalana ny fandonan'ireo ekipa matanjaka indrindra avy amin'ny kontinanta afrikanina. Lalao efatra no natao ary samy naneho ady mafy tetika finiavana azo toerana amin'ny dingana manaraka ireo ekipa rehetra ireo. Voalohany nifandona i Senegal sy Mali, lalao tena nifandanja saingy nivoaka mpandresy i Senegal rehefa natafiditra baolina tokana. Niezaka nanindry Mali saingy tsy nahavita namaly. Lalao faharoa kosa niatrika ny Cameroun ny Maroka Papetrano, teo ny tena naneho ny Maroka ny heriny sy ny fifehezan'ny lalao. Natafiditra baolina roa ity ekipa ity ka nivoaka mpandresy roa ohatra, sy nahita vahaolana hiatrehana nitsindrina petra ny Cameroun ka voatery nijanona teo amin'ny dingana ampaefadalana. Tamin'ny fionana fahatelo nifanehatra i Nigeria sy Algérie nampiseho filalaovana matotra sy voalamina tsara i Nigeria ka natafiditra baolina roa na dia niezaka namaly azy i Algérie. Ny afara tamin'ny fifampikasihan-tanana moa ity lalao ity. Ny lalao farany indray ny tena nanafanan-kianja satria nifandona i Egypte sy Côte d'Ivoire. Lalao nahitana baolina maro sy fifanafihana tsy nitsahatra. Samy nifandimina nafika ny ekipa roa tota saingy Egypte nahavita nanararoatra kokoa ka nahazo fandresena 3-2 ka nahazoany tapakila ho amin'ny dingana manasadalana. Toy izao ny fifanandrinana ho amin'ny dingana manasadalana. Hiatrika ny Egypte amin'ny lalao voalohany i Senegal, lalao izay ho tanterahana ny 14 janoary 2024 avy izao any Tanger. Ifandona amin'ny Papetrano Maroka kosa i Nigeria mandritra ny lalao faharoa atao ny 14 janoary 2024 ihany any Rabat. Ireo fifantsanana roa ireo no amatarana izay ho tafakatra amin'ny dingana famaranana atao ny 12 janoary 2024 andrombaka ny amboaran'ny kanina 20 sy 20. Ilay lehilahy Britanika manana endrika miavaka sy ny tendrombohitra avo indrindra eto antany antsoina hoe Everest no afakely entana aminao indray amin'ity andro an'ity. Leila Britannique teraka tamin'ny 5 aogositra 2024 tao Leicester Angleterre i Joseph Kerr-Emerick fantatra maneran-tany amin'ny anarana hoe The Elephant Man i Joseph noho ny fivitosana sy ny fiovana ara-batana tsy fahita firy ka nanova ny endriny sy ny vatany. Ny sosotra retina hafakely ny seho taminy nanomboka teo amin'ny fahazazany teo ohatra amin'ny fitombon'ny taolana tsy araka ny tokony ho izy nisy fivitosana no hoditra ary niova endrika ny tarehiny. Ny ara-fanesona sy fanilikilina ny tenany ka tsy afaka nanao ny asany mahazatra. Voaterina mpiseho ny tenany tamin'ny fety i Joseph mba hazony vola. Na dia nampalahelo azy zany dia io ny fomba tokana nahafahany aina sy ny vidy sakafo. Tamin'ny taona 1924 nahita azy tao amin'ny fampisehoana ny mpandidy tanora Frederick Chevs. Nentin'ny Chevs tany amin'ny London Hospital i Joseph izay nandalinana ny ho fitsaboana azy. Tao amin'ny hopitaly io no nahazony Joseph fiarovana sy fiahina ary nanomboka naneho ny maha-olona azy. Lehilahy endry, sarika ary tia mamaky boky. Maty ny 12 aprily 1929 tao Whitechapel ao Londres moa i Joseph Mirick teo amin'ny 17 taonany. Navelan'ny hopitaly ho an'ny fikarohana ara-pitsaboana ny vatany. Ary ny tantarany kosa dia lasa fampianarana momba ny faharetana sy ny fanajana ny maha-olona. Nampiseho ny fiainan'i Joseph afana eo aza ny fahasembarana sy ny fanilikilina dia mbola afaka manapirofo ny fahatsaran-toetra sy ny fahendrena ny olona iray. No tantaraina tanaty boky sy sary mihetsika malaza ny tantaran'i Joseph ka anisan'izany ny The Elephant Man ny taona 1790 izay nosoratan'i David Lynch.
tendrombohitra avy indrindra eto an-tany ao amin'ny andila tendrombohitra Himalaya eo amin'ny sistany manasaraka ny Nepal sy Chine ny Everest 7,740 metatra ny haavony ary tany amin'ny taona 7,740 ny nahitany Eoropeanina azy voalohany. Tendrombohitra avy indrindra eto an-tany ao amin'ny andila tendrombohitra Himalaya eo amin'ny sistany manasaraka ny Nepal sy Chine ny Everest 7,740 metatra ny haavony ary tany amin'ny taona 7,740 ny nahitany Eoropeanina azy voalohany. Tamin'ny taona 5,740 no mena ny anarana hoe Everest ity tendrombohitra ity ho fanomezam-bonin'ny nahitra ny George Everest mpanady ady tany Inde. Nanomboka tamin'ny taona 2,740 nisy Britanika nianika ny Everest. Tamin'ny taona 4,740 nanandrana niakatra tany George Mallory sy Andrew Irvine saingy tsy fantatra hatramin'izao raha tafakatra tany an-tampo tendrombohitra izy ireo na tsy. Tamin'ny taona 5,740 nanokatra ny lalana avy any atsimo i Nepal nitarika ho amin'ny fidirana mora kokoa amin'ny tehezan tendrombohitra any atsimo atsinanana. Edmund Hillary sy Tenzing Norgay no olona voalohany tafakatra teny an-tampo tendrombohitra tamin'ny fomba azo antoka ny 20 Mey 1740. Toerana mampidi-doza ny Everest noho ny toetrandro tena mamanala sy ny tsy fahampian'ny oksijena. Tamin'ny taona 1970 nisy olozana ahafatesana olona maro mampahafantatra izany fa mampidi-doza ny fianiana ny tendrombohitra Everest. Amin'izao fotoana izao mihoatra ny 300 ireo namoiny ainy voarakitra an-tsoratra. Ny taona 20,740 olona mihoatra ny 400 no nanandrana nianika ny Everest ary olona mihoatra ny 400 no nahavita ara-dalàna izany. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nahafahantsika nanatontosa ity fampahalalam-baovao ity ny tena kosa mametraka ny soavatsara tompoko lasy sy tompoko vavy.